Tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny fikambanana eo anilanao manatanteraka asa sosialy eny amin'ny firaisana fahadimy eny ity fikambanana ity. Nampahafantarina tetsy amin'ny sekoly Paul Minol Androibe moa ny fitsanganana ara-panjakana izany ny fikambanana izany. Efa ho roa taona teo no nisy ireo nivondrona nanatanteraka asa sosialy samihafa eo anivon'ny firaisana fahadimy. Voatsy ela akory izay no tafatsangana amin'ny fomba ofisialy ny fikambanana eo anilanao izay tarihana Andriamatora Kotomalala Andrianarivelo Jano ary nampahafantarina teny amin'ny Paul Minol Androibe izany androany. Filazana ny mpiarabelona dia important fahadimy amin'ny fitsanganan'ny fikambanana eo anilanao ara-panjakana. Tafavoaka soamatsara tamin'ny tapaka voalohany teo io CRDP enregistrement fikambanana ary nolazaina andreo tapabe maso androany. Anisan'ny amin'ny vorinandroany koa ny filazana ny tetikasa manaraka izy mbola ataony eo anilanao asa soa moa nataony fikambanana eo anilanao ary fampianarana ny tanora hanangana tetikasa ihany koa ankoatrany asa soa. Ny asa soa efa natao hatramin'izay dia efa nanao zahay soratra fao be copy fao be didipotra fao be fanampiana tanora amin'ny fanatanjahantena dia mbola misy fikasana maro tena tonga aminay koa maintsy kofontanga tahaka ny fanaovana an'io neny mahatony asa tana maro zany mbola tonga tena mbola dinena fa vao manomboka moa zany le asa amin'izao fa eo am-panatsarana zany zay hatramin'izao aloha mijanona resaka sosialy fa manana etaeta ihany koa zay manolotra olona amin'ny fifidianana manaraka. Ankoatry ny fanentanana samihafa dia nanamarika ny fotoanandroany ny fampianarana fananganana fikambanana isam-pokotany ivondronan'ny vehivavy, ny tanora ary koa ny zokiolona. Anisan'ny tanjon'ny fikambanana moa ny fitsinjovana ny zokiolona, ny fametrahana ny ankohonana eo amin'ny toerana maha-izy azy, ny fikarakarana zaza, ny fanohanana ny tanora mpanao fanatanjahantena, ny fitsinjovana ny fikambanam-behivavy ary ny fanampiana ny tanora amin'ny fianarana sy ny fananganana tetikasa raha tsy laza afa-tsy ireo.